Eto Madagasikara, manodidina ny 70 isanjato ireo sehatra asa tsy manara-drafitra na ny secteur informel. Mametraka vina ny ministeran'ny asa, ny fampananasa ary ny asa-panjakana hampidirana azy ireo ao anatin'ny ara-dalàna. Ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny fanitarana ny fiainana sosialy ho an'ireo olona miasa tena. Satria dia hitantsika fa maro be ny olona miasa tena raha tsy handray ohatra vitsivitsy fotsiny ahako hoe ny mpivarotra, ireo misehatra any amin'ny tontolo ambanivohitra, ny mpamboly, ny mpiompy, raha tsy teny fotsiny raha ety an-drenivohitra indray ireny ataoko hoe mpitondra taxi, mpanao resaka fitaterana rehetrarehetra ireny dia miasa tena avokoa izy ireny. Manana fidiram-bola isan'andro izy ireny kanefa tsy misy afaka ianteherana zareo raha ohatra tsy afaka miasa intsony izy na misy voina na aretina mahazo anazy. Karak'izany dia efa mametraka ny ezaka rehetrarehetra ny fitondram-panjakana mba hiadiana amin'izay ataoko hoe tsy manara-drafitra na ny informalite izay. No hamafisy ny ramatoa ministra ihany koa mba tsy hatahotra manantona birao-panjakana ny olom-pirenena fa efa misy ny fanavaozana arak'asa eny anivon'ny toeram-piasana tsirairay. Efa misy ezaka maro be ihany koa na dia mbola tsy lafatra ary ny amin'ny resaka tontolon'ny fitantanan-draram-panjakana. Efa eo ny ezaka ataon'ny ministera misahana ny asa-panjakana ny amin'ny ahafahana mampiasa teknôlôjia, ny tsy faneraserana be loatra intsony zany amin'ny mpiasa-panjakana. Eo ihany koa ny resaka fampahafantarana ny didy sy ny lalàna mifehan'ny mpiasa-panjakana mba ho lavitry ny gaboraraka sy ny tsy fanajana lalàna intsony ny mpiasa-panjakana ary dia mba tena andray tsara ny vahoaka sy ireo mpisitraka izany asa-panjakana izany. Tanjon'ny ministera ty ihany koa ny ametraka asa mendrika mba hisian'ny fampandrosoana maharitra.